dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany rahantsika malala fa potika ny firenena amin'izao fotoana izao tsy fanometsiny nefa ny hoe iza na potika azy fa nitondra ny vahaolana ny RCR dia izay vahaolana zay no hozaraina ampiofana ety amin'ny district Anambohidratrimo ny RCR manomboka rapitso tontolo andro izy io. Inona avy no fampiofanana ho atao zany dia iza ihany koa ny ampiofana ho an'ireo olona tonga miatrika ity eny amin'ny oratorio ity? Ny ampiofanana dia ireo olona vonona zany hoe misy fisoratana anarana moa izy io dia ny olona ndraikitra rehetra vonona ny andraindraikitra dia zarana an'io fiofanana io avokoa, tsy mifidy salatona io tsy mifidy antokom-pinoana ihany koa fa ireo rehetra izay vonona ny andray ny fahalalana dia omenan'io avokoa, zany hoe misy mivelatra amin'ny sehatra rehetra sosialy, politika ary toe-karena. Inona avy zany ireo hoe fampiofanana omena amin'ny fotoana io ny olona ihany koa mety tsy hitovy ny fandraisany misy ireo hoe nahita fianarana ambony, misy ireo azo lazaina hoe antontono zany toy ny ahoana ilay fomba izaranareo an'ilay fampiofanana? Efa araka ny teneniko teo tsy vaovao izy io fa efa fanaon'ny RCR foana. Mivelatra amin'ny sehatra rehetra ozy ekena hoe mety somary raha miresaka RCR zany dia hoe ny avaram-pianarana no tena hoe ohatran'ny hoe mandray an'le zavatra resahana, fa ny olona rehetra dia afaka mandray an'io avokoa, zany hoe na tsy teny aho hoe manahirana manko miteny hoe olona nianatra sy olona tsy nianatra, ny olona tokony tsy tokony sovanina amin'izany zany hoe olona nianatra zay vao afaka omena formation, fa ny olona rehetra dia tokony afaka zarana an'ilay formation avokoa raha idirana hoe fanovàn-drafitra ilay izy araka ny tenen'ny président hoe resaka théorie io fa tsy afaka manao ny pratika tsika raha tsy mandalo théorie zay ngamba. Eo amin'ny lafiny sosialy, toe-karena, politika, olona raha ihany ve ny ampiofana amin'ireo lafin-javatra ireo zany? Oui, président Lazare Zaferson no anomeny fampiofanana amin'io, fa mety misy ihany koa ny hoe zany hoe tontolo ny andro moa izy io, ny tapany maraina dia misy koa ny tapany hariva, fa raha ny tena marina tsy vitan'ny ray andro ny fampiofanana ataon'ny RCR, fa raha tena zaraina eo amin'ny 72 heures eo no vao vita izy rehetra, fa ezahana zany ho fitinina ao anatin'ny ray andro io tsy dia mifanalavitra loatra ny zavatra zaraina fa tovy ihany. Tamin'ireo fitetezam-paritra fampiofanana toy izao nataon'ny RCR eto Ambohidratrimo moa nareo amin'izao fotoana izao, inona no andrasanareo zany ho an'ireo olona miatrika ity fampiofanana ity ato amin'ny district Anambohidratrimo? Ho an'ny district Anambohidratrimo manokana dia maniry zahay ho an'ireo nahavita fiofanana afaka mampiatra ilay fiofanana azo. Izy io moa zany raha ohatra resahana hoe momba ny antoko fotsiny dia aorianan'ny fiofanana ny pikatroka dia tokony mahafehy ny iny misy ity ny rafitra ao anatin'ny antoko sy ny fitsipika mifehy ny antoko, raha zay fotsiny amin'ny maha-antoko azy, fa maha-olom-pirenena ilay olona dia afaka mandraindraikitra zany ilay olona rehefa avy eo amin'ny sehatra misy azy, zany hoe afaka mizara na mampiatra ilay fiofanana zay azony izy rehefa avy eo. Izay fampiofanana izay na ihany koa ny tsapanareo zany tamin'ireo faritra efa nolalovana hatramin'izay? Ny zavatra hita aloha dia tena hoe liana ny olona raha vao miresaka hoe formation RCR dia tena hoe be dia be no miantso, fa le izy moa zany tsy dia hoaraka daholo fa tsy maintsy arindra ny fotoana, alamina ny fotoana dia arakaraka ny disponibilité an'ny mpampiofana zany no izarana an'ilay formation, fa raha resaka ny ohatra hoe tany amin'ny faritra avaratra tamin'ny taona lasa tena nanotrano raha tsy omby fa misy eny a-tokotany sasany no manaraka, dia indraindray koa zany le hoenti-manana nefa voafetra ihany
dia tsy araka daholo ny anomezana an'ilay fiofanana ohatra isaky ny commune fa tsy maintsy atambatambatra isaky district ohatrany ataony Ambohidratrimo zao dia tena liana ny olona zany fa zany hoe le fotoana indraindray tsy araka fa io zany fotoana tokony araraotiny Ambohidratrimo io rapitso io aorianany koa moa zany raha hoe resahana ny programma mbola misy fiofanana maromaro ataony Analamanga efa nanomboka zahay ny tambarany rehetra tamin'ny 22 février teny amin'ny Aripa Faravohitra zany hoe ny olona rehetra afaka tonga tao daholo fa nisy fisoratana anarany dia ity zany ho any Ambohidratrimo aorianan'ity mbola isy ho an'ny Atsimondrano sy ny Avaradrano ary ho an'Antananarivo renivohitra aorianan'izay zay ivoaka ny Antananarivo mandeha amin'ny district manodidina reo zany ho an'ny eto Analamanga manokana manahoana ny fahitanareo mety hoe handraisan'ny olona zany antoko RCR zany raha hoe tany amin'ny faritra zany na aliana olona fandraisan'ny olona tsy mifanalavitra tena hoe tsy fahalalan'ny olona hoe misy le formation tsy ahafahany tonga fa vao inofoan'ny olona zany hoe ampahafantarina andraitra le izy dia tena ny trano indray ara no voafetra dia lasa mangataka foana ny olona hoe raviana indray ny iona amin'ny RCR dia zany hoe mariska ny olona amin'ilay fiofanana raha jerena ohatr'izay le zany hoe mitovy daholo hoe zany fampiofanana omen'ny RCR zany hoe any amin'ny faritra Avaratra ny any amin'ny faritra Atsimo ny any amin'ny faritra Antsinanana faritra Andrefana iny sa hoe misy mahasamihafa anazy ihany na dia hoe olona iray ara ny mampiofana misy mampitovy azy fa misy mahasamihafa azy ihany koa raha antsika malala fa Madagasikara misy kolotsaina be dia be tsy mitovy zany ny fandraisan'ny zavatra eto Antananarivo sy ny fandraisan'ny olona ny Avaratra fa zany hoe ilay fomba entina ampitana azy no mety hoe mahasamihafa azy fa ny baziny zany dia mitovy anankiray io fanovan-drafitra io foana moa zany tena hoe satria izay ny eritreretinay hoe raha ohatra ka anala n'ity firenena ity amin'izao fahasahiranana izao zany dia ny anay io vahaolana mbola tsy niova efa 10 taona mahery zay no nivohan'io fanovandrafitra io fa hatramin'izao aloha mbola tsy nisy na défi ny zavatra teneninay fa mbola io izy io mbola mitombona daholo ny analizy natao io tsy faminaniana fa analizy dia ama-analizy azay misy ny tena hoe mipetraka hoe io le izy fa misy koa mety hoe tsy mitombona zay olombelona ihany nanamboatra azy fa atreto aloha zany dia mbola mitombona hoe tsy misy afa-tsy ny fanovandrafitra ny vahaolana eto amin'ny firenena efa nanazava ihany ny filohan'ny RCR mahakasika le vina sy le hoe fototra hijoroan'le RCR fanovandravitra zay asaka ianao amitina zany inona ilay rafitra ho ampetraka tsara ho hito Madagasikara tsotra be le izy kamarady sarotra ve ny manao hoe hiaina zavatra mahitsy tsy dia angamba zany tsy dia mila hoe zavatra hoe analizy ngeza be hoe mila atao fa ohatra hoe miaina amin'ny fahamarinana dia miaina mahitsy efa nisy fotoana ny filohan'ny antoko ny RCR nilazan'izao hoe manana fotoana ve ianao mba andro anankiray ho an'ny Madagasikara hiainanao fahamarinana izaranao fahamarinana izaranao ny fomba fiainana mahitsy tsy entina mitahana ny olona zany zavatra zany angamba tsy mila zavatra hoe sarotra be zany fa tena hoe tokony hoe mandeha tsika zany raha miaina dia tokony mandeha mahitsy araka ny lozika dia izay fotsiny mety hoe inona no mahatonga ny volona zany okony hoe sarotra mandray an'le izy vao maheno hoe lazarazaverson mantsy dia hoe fanovandravitra izay foana ny ao an-tsain'ny olona mahatonga an'le izy mbola tsy miatra amin'izao fotoana zany mety hoe inona no mahafahitan'ny RCR tsy mbola mahalala le olona fa rehefa mahalala izy dia tsotra be no miaina azy zany hoe le tsy fahalalana no zany ao anatiny izay hoe tsy fahalalan'izay mampalahelo ny zavatra misy eto Madagasikara atao ambany zavatra ny fampianarana aizao aiza ihany koa ny RCR zany amin'izao fotoana izao ny fanomezana tohana ho an'ireo tanora fanampiana an'ireo fampiofanana izay efa misy amin'izao fotoana izao hoe miakatra ambonimbony kokoa zany maro ny tanora manam-pahaizana fa tsy mahalala zavatra misy rafitra ao anatin'ny antoko misehatra amin'ny fanabeazana manokana mihitsy ngamba ny mety afaka asainareo koa zareo mizara an'izay hoe momba ny fanabeazana manokana zay
ao misy ny momba ny tenenao teo hoe ho an'ny tanora misy hoe edifor zay ao tena misehatra fotsiny momba ny fanabeazana fanampiana ny tanora fizarana traikefa misy ihany koa ny fifanakalozana misy ihany koa ny mety hoe fanarahana ny reny ankizy efa mamarana ny taom-pianarana etra hoe manao mémoire dia misy tompona andraikitra an'izany ao anatin'ny RCR. Ny RCR ve zany amin'izao manao fitetezam-parotro mametraka base politique nareo dia le olona tsy liana amin'ny politika ve zany le antsonareo na hoe efa tofoka sy leo amin'le tontolo politika amin'izao fotoan'izao ka azavainareo an'le fanovan-drafitra ve? Efa niresahako teto izy io tamin'ny fivainananay voalohany tamin'ny tsy haiko tamin'ny herinandro ty ihany angambany hoe ny RCR miezaka zany eo le hoe amantoko azy dia mametraka amin'ny basy fa inona moa ny objectif any antoko mizara fahalalana dia maka fahefana ireo anankiroa ireo no tena hoe andraikitra ny antoko raha tena hoe antoko politika marina izy ka ireo roa ireo zany iseheranay hoe mizara ny fahalalana zay mba ho fantatry ny olona ny tanjony ny antoko hoe inona marina ny but an'ity RCR ty dia rehefa voapetraka ay zay dia inona moa fa tsy maintsy miroso ihany koa zay amin'ny fakana fahefana. Ho an'ny teto Analamanga aiza ho aiza amin'izao fotoana zany karazana fampiofanana omenareo distrika Ambohidratrimo Antsimon-drano manao ahoana eny amin'ny distrika Navaradrano iny Andramasina Manjakandriana? Ie zay le programme nyteneniko tary aloha moa efa misy programme efa mipetraka zany ao ho an'ny Analamanga manokana nanokatra azy ny tamin'ny 22 février teny teo Andrenivohitra zany teny teo amin'ny Aripa dia mikisaka zahay aty amin'ny distrika Ambohidratrimo zao Rapitso aorianan'ny Rapitso misy ny amin'ny 12 avril ho an'ny Antsimon-drano dia aorian'izay zay hiditra eny Avaradrano zany hoe misy daholo zany reo fa amin'izay manakaiky atsika dia afaka le izy moa misy fisoratana anarana foana dia afaka misoratra anarana dian'izao na ho an'ny eto Ambohidratrimo na ny eny Antsimon-drano na ny Avaradrano dia aorianan'izay zahay ny volana May no hijery ny any amin'ny distrika manodidina misy fandrindrana moa zany ao Manjakandriana Akazobe Andramasina Anjozorobe dia aorianan'io zay hiverina indray eto Andrenivohitra ho an'ireo arrondissement N dia le izy moa zany hoe fizarana fahalalana ekena hoe antoko politika zahay fa miezaka zahay mampiatra an'le hoe mahaparty anay mizara ny fahalalana tsy natao hametraka olana fa tena hoe vahaolana mba hiverina any amin'le tena hoe firaisan-kina zany no iainan'ny malagasy mba hiverina zany hoe tainomba mivadika tsy misy maka zany ny tanjonay sanatria hoe ampisarabazana amin'ny malagasy na hoe ametraka olana ho an'ny mpitondra fa tena hoe hitondra vahaolana ho an'ny mpitondra raha ilainy fa rehefa tsy ilainy moa le izy dia mijanona ho an'ny RCR foana io fa zay zany tsy kivy mbola tsy kivy fa na dia hoe resy arany fa tsy kivy fa mbola mijoro foana mizara an'izay ho an'ireo distrika rehetrarehetra reo dia anisan'ny resahanareo ve ty zavatra ty hoe ny antoko politika dia heverin'ny olona fa ratsy foana ny antoko ny mpanao politika rehefa hoe tontolo politika dia heverin'ny olona fa ratsy foana anisan'ny raisinao anatin'le fampiofanana ve ny fanazavana ny olona zany mahakasika an'le hoe politika dia hoentina ampandrosoana fa tsy hoentina amitehan-javatra na hoentina hitadiavana tombontsoa manokana? Tena marina zany raha ny fahalalana ny politika teto Madagasikara hatramin'izay aloha zany dia zay foana hoe tena nieritreretin'ny olona hoe manimba le politika fa rehefa miditra ao anatiny ianao ka mandray an'le fahalalana dia hitanao hoe misy anjara biriky azonao zaraina na zao ataoko zao raha nge tsy ny rehetra ny samy misehatra amina fizarana ohatran'izao fa na ny namana ao anatin'ny antoko raha misy mbola misalasala fa rehefa mipetraka mazava ny sainao hoe anjara biriky ho an'le firenena mba hielana ao anatin'ny fahasairanana no ataonao dia tsy tokony hoe hipetraka amin'izay le izy hoe ratsy ny politika amiko aloha zany azo ampandrosoana tsara ny politika fa ny fomba nanaovana politika
ny ainana an'ilay politika teto Madagasikara hatramin'izay mahatonga ny firenentsika io ohatran'izao. Isan'ny mety ho resahanareo amin'ilay fampiofanana rahampitso-sabotsy ve ny fampirosiana ny tanora zany hiditra amin'ny tontolo politika andray anjara amin'ny resaka fifidianana? Averiko ihany sao dia diso hevitra tsika. Ny RCR tsy mijanona amin'ny resaka politika fa misokatra amin'ny lafiny rehetrarehetra, mizara an'izay traikefa rehetrarehetra ananana na ara-toekarena io na ara-sosialy fa manontoko azy moa dia politika no resahana fa tena zaika mizara zahay amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy. Ny mahakasika ny fahazondalana manahoana zay matetika mantsy rehefa hoe antoko politika mikarakara fivoriana anaty efitrano amin'izao fotoana izao dia mila taratasy marina fa tsy Antananarivotsika fa eto Ambohidratrimo manahoana zay fa nahazo fahazondalana ihany ve ny RCR? Raha manao formation ve ny ASM dia maka fahazondalana ohatra raisiko zay ohatra hoe ny mpanabe mampanao koro. Resaka formation teneniko politika le hoe antoko politika le izy fa hoe tena hoe mizara fahalalana. Raha ohatra ve mizara formation eto ohatra ny ato aminareo ohatra hoe tsy haiko hoe momba n'inona dia mila maka fahazondalana ve raha mpianatra izara. Efa hatramin'izay aloha zay zany nanao foana efa tsy dia satria hita ilay izy hoe tena fanabeazana fizarana ao amin'ny olom-pirenena dia tsy mbola nisy an'izany hoe fitakinan'izany nataon'ny olona na ny tompona ndraiky mpanjakana na n'inona tatao amin'ny antoko satria fantatra ilay izy fa fizarana fahalalana fa tsy dia hoe resaka hoe ny antoko no antoko politika fa ny zavatra zarainay tena hoe fanasoavana ny mpiarabelona. Manahoana ny fiarah-miasanareo RCR zany amin'ireo vondron'olona maro samihafa amin'ny resaka fampiofanana toy izao? Misy ve ny fiarah-miasa sa mbola hoe ny RCR ihany no mandeha mizara fampiofanana amin'izao fotoana izao ma mbola RCR irery ihany ve no mitondra ny titre zany mikarakara ny fampiofanana fa tsy misy ny hoe vondron'olona na firaisamonim-pirenena hafa zany? Hatreto aloha mbola vitan'ny RCR aloha hatramin'izao tsy mbola nisy hoe fangatahana fiarah-miasa zay raha teo tsy miankin-doha amina vondron'olona fa ny antoko ihany dia efa mahavita an'ilay fampiofanana. Inona no azonao amintinana amin'izay voalaza teo zay tamin'ity androany ity ary fotoana ihany koa zao hoe tondrana hafatra sy fanentanana farapara no an'ny olona moa zany fisoratana anarina raha mbola misy zay sa hoe tsy mila fisoratana anarina fa rehefa tonga iny dia raisina avokoa? Ny fisoratana anarana misy ao misy laharana zay ihany efa nizarain'ny ekipa n'Ambohidratrimo teto angamba ny tamin'ny maraina dia miverimerina enitsika ao anatin'ilay fanentanana iny foana mila misoratra anarana zany ny olona zay ho tonga dia ny fanentanana angambany efa nataon'ireo namana teo tamin'ny maraina fa amafisiko hoe ny formation RCR raha resahana tsy mitovy amin'ny formation zay hitanao any ambadika rehetrarehetra any. Efa imbetsaka no tena hoe niatrika ny président laza fa hitanao tena hoe ahafahanao misokatra sy miroso ahafahanao mandray andraikitra zany mba ho tonga olona andraikitra ny formation zay ataon'ny RCR ka hanetanana antsika olom-pirenena rehetra raha mbola mahatsiaro hoe mbola manana didy amin'ny fanasoavana an'ity Madagasikara ity dia asaina antsika hiatrika anatevina fahalalana ahafahantsika mba mizara zay sy miaina zay kely mba azon'ny RCR tsy tonga lafatra ilay fampiofanana fa misy azo iainana sy ahafahana mivelatra amin'ny sy ampiarahamonina misy anao dia zay zany no anasana antsika olom-pirenena rehetra hoe misorata anarana satria ohatra nefa kelikely ihany sisany ao ny toerantsika amin'ny Don Bosco vitsivitsy ihany no raha tsy diso eo amin'ny 500 olona eo mizaka an'io toerana io dia androany efa zoma tsy haiko na mbola misy moa zay ny toerana fa tsy nanontany mbola tsy naheno tany amin'ny communication ako fa tokony mbola misy azo idirana dia mila misoratra anarana antsika raha ho avy amin'ilay formation dia tontolo andro izy io ny atoandro tsisy atahorana fa ohatran'ny raha tsy diso efa misy fiomanana amin'ny fikarakarana ny vatsin'ny aina raha ohatra sanatria hoe mety hoe tratry ny anohanana misy sakafo ao zany tiako tenenina dia afaka tonga manomboka amin'ny 7 maraina izy io hatramin'ny 4 hariva dia mandamina ny fotoana
entanina foana ny indrindra ho an'ireo zay efa nahavita fiofanana efa nisany nanao teny amin'ny aripa fa mbola afaka manamafy foana na ohatra mbola te anatevina le formation satria anatin'ireny formation ireny dia tsy loza zay misy zavatra kely mety tsy hainao tany amin'ilay formation taloha fa mety ampidirin'ny mpampiofana aty amin'ilay formation manaraka ilaina foana zany manatrika azy dia entanina ny mpikambana rehetra sy ireo olom-pirenena rehetra liana amin'izany hoe fialana amin'ny fametrahana zany hoe fanovandravitra zany hoe inona marina le fanovandravitra resahan'ny RCR io dia aotsika ny mahita azy. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?